todika aminao andriamato colonel Mikael. So de mba fatsirara le izy efa harcèle many ataonareo anahy. C'est la 4e fois tamin'ny krismasy natao enquête fa zao vao teneniko anareo vahoaka hoe lazaina nanonga-panjakana. 2 semaines après lazaina fa miresaka amponao politique. 2 semaines après tebahana fa lazaina fa nampiantso entreprise lehibe tony doléance. Zao ndray manamboninaitra général amin'ny gendarmerie no miteny amiko rapa atsoy pereray mafa samboriny alahy inona ho ny antony mon général anonga-panjakana. Tsy haiko tsony le izy andriamato filoha zao no izy ry vahoaka ampanatry tena lehibe ny lazako aminareo. Za de mbola vonina nompo tanindrazana noho ny fiarovako ny haiko no natonga ana nandao ny fianakaviako nanomboka afako maly. Laha tokana ny any ary za tsy anaiky novinanoviana ny resaka kolikoly, tsy anaiky novinanoviana hiara-iasa amin'ny mafia. Nandao ny fianakaviako indray ny tenako fanindroany zao. Tiako ny vadiko arovako ny tanindrazako. Manambonary tsika asianao mon colonel. Betsaka ny teny amiko Patrick tsy Mikael io fa ny olona manodidina azy saingy filoham-pirenena ianao. Ifimbe dehibe any teny ianao hatrany andapa. Za toy hoe eo akaikinao hiara-iasa aminao ty tsika asianao ny tediaviny vahoaka. Tsy te mibetsaka androany ary mbola tsy te hamoaka anaran'olona sy dossier fa miangavy anao andriamato colonel raisy ny andraikitrao. Fa ny anahy zany napetrako fotsiny alohan'ny resako amin'ny colonel Patrick Zokobe. Raha tena manoana ty fitondrana ity ianao, azo atao mifanantona, azo atao mifampiresaka fa tsy voatery manao resaka anjorony ohatran'ireny. Mifankafantatra loatra atsika eto fa zatra atsika zany milalao ny sentimenty malagasy. Fa tamin'ny fitondrany any Rajoelina nge fa nampisamboriny Mamy Ravatomanga colonel Patrick. Apetrako aminareo vahoaka malagasy izy no namoaka azy tao mba afaka mamaly ve tsika androany samboriny Mamy Ravatomanga zany nge ambavamboay tamin'ireny fitondrana reny. Izy no namoaka azy tao. Zay le remarika apetrako hoe samy mitsakotsako tsika. Toby raha tsy mandrava no resaka eto ary tena toby tsara fiarovana indrindra eto Antananarivo. No tafavoaka tao izy tsy sarakaraka. Iny cinéma tamin'ny fitondrany Andrinirina Rajoelina reny. Ampy zay tokony afahantsika manao analizy hoe iza marina io olona io. Tsy fantako moa na fifandrifian-javatra ihany na fifanonjoan-javatra hoe Andry Rajoelina nangina nandritra n'ireny fotoana lavabe ireny de tapitapoka eo manao visite officielle de manao ampamoaka indray colonel Patrick. Mety ho parazara ho izy tsika. Zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe ny politika de katsikajy. De ny fomba filaza tamin'izay mbola zao ny fomba filaza amin'izao. Ka anjaratsika no mamisavisa manadiady hoe mety ho marina zay zavatra zay mety ho diso. Ary raha samy pitsikera tamin'ireny fotoana ireny zao tena pitsikera ny Andry Rajoelina anareo mahafantatra an'izany. Ary raha misy numéro 1 mety ho numéro 2 na 3 ny vatantenako zao. Fa za tsy nahita ny rangahy iny ny teny ny Andry Rajoelina na indray mandeha fa manatsara ny Andry Rajoelina foana ny zavatra nataony hoe filoham-pirenena tsara fa ny manodidina azy eo no ratsy. Rajoelina tena épargné mihitsy tamin'ireny tsikera mavaivay tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina reny. Zany zavatra hitatsika ka disonareo raha diso fa tsy ny teny izy afa-tsy ny Mamy Ravatomanga andrara. Eo zany izy hoe misy fandraisana sa tonga ho azy raha tamin'ny fivanjonon-javatra le misy Andry Rajoelina mipotra de misy fanambarana colonel. Eo zany le misy an'le hoe sortie médiatique.
zay zany aloha izy a rehefa misy sortie médiatique dia eo zany le zavatra tsy maintsy jerena amin'ny lahatry maintsy mijery amin'ny fotono mihitsy le izy ary toko raha fahalamanana hoe fa ahoana tokoa ary ny amin'ny andro rajoelona aloha dia tsy atao mahagaga eo zavatra efa niainana tamin'ny amin'ny taona 2009 zany mikasika ny hoe fanambarana na zavatra atao zay ary satria eno ihany inge misy fivoriana amitranga eto seroa ary manao antony ty fivoriana ampitain-davitra tony zany isy ny mpiaradia amin'ny eto toerana manao an'io ary voatsela fa raha nisy fisamborana an'le tompona andraikitra teo aloha zay efa minisitra teo aloha niaraka tamina olona maromaro teo amin'ny 12 teo nitazonana nandritry ny fotoana nahatra efa nisy 10 andro tany hoany tamin'ny fanadihadiana zay natao dia tsy lavitra an'izany satria nisy fikonokononana anao zavatra eto zany am'resaka hoe fanakorontanana ary mbola tsy lavitra an'izany matoa misy ataontsika hoe perquisition zay miseho tatoato ary mbola isy mbola itoy raha araka loha ranom-baovaontsika dia tsy lavitra an'izany dia rehefa mihaino an'le ataontsika hoe fanambaran'le colonel zany dia ny zavatra nytenenina aloha dia tsy mamafa n'lay zavatra nataony le nitranga tena pasapito miresaka fahamarinana ma tsisy sisa dia mba tena mba niandro koa nisy fitoriana ny andro koa zay mihitsy hoe niandry hoe inona ny fanazavana mikasika an'iny fa tsy niresaka momba an'iny izy aloha inona ny antony satria misy koa hoe blessure volontaire aloha na tiana na sy tiana tamin'le nitranga tena na adiso na sy diso le olona teny dia mila matoky satria zay le fanavozana mila matoky ny fitsarana dia mitondra ny raha ny fitsarana izy dia miandro ny toyany fa tsy zay aloha nitranga fa tonga dia nanao fampiasa kery ary nandratra olona tsisy fanazavana zany avy amin'ny sanomba niandry ihany aloha hoe inona fanazavana avy amina dia hoe afa nisy resaka talonga mikasika an'izany plutôt zany hoe virenana tsony zay tsika io dia tafiditra ao anatin'ny hoe fanavozana ny république ary fondation de la république rehefa miresaka république zany mitoko raha fahalamana dia misy ny asan'ny république dia voaososy io teo dia mila veriny amin'lohany dia io ny verenana mbola colonel Pernasa moa le colonel mina fanambarana raha Pernasa izy dia misy ny rafitra isanambaratonga manao an'izany hoe ny miaramila rehefa manao fanambarana dia mahazo fankatoavana amin'ny lehibeany zay aloha zany lizy ka fantanina mipetraka zany ao anatin'izao tsika fanavozana ny république zao raha hoe tena hoe républicaine mitafika dia hoe misy vesesa tsisy raha tsisy zay dia tsy maintsy mipetraka ihany zany le fanamarihana ataon'ny tanora eny an-tanàna na ny le manao loamboto tena tsy maintsy tsorona zany satria tsy maintsy misy ny fahazoan-talana rehefa nisy fanambarana ato satria sady tsy vita zany mampiasa sainam-pirenena izy ary manao fanamina miaramila dia eo zany aloha tsy maintsy mipetraka zay nisy ve ny fahazoan-dalana tamin'le bebe ny amin'ny zavatra nataony toreny rehefa tsy misy izy efa laza hoe any abitsoana sy miafina sy ny sisaka ny fanontaniana mipetraka ihany koa hoe misy ny zavatra teneniny vavy fa misy koa zavatra tsy maintsy hamarinina ny amina satria mora ngeny milokalize ohatra ny hoe raha misy appel na zavatra ohatra nireny aminatina hoe amina tambazotra amin'ny fifandraisan-davitra mbola tsy anytsika io zany amin'ny resaka hoe eto izy sa tsy eto zay aloha ny zavatra misy fa nitranga teo aloha tamin'ny tranga teo aloha dia misy zavatra ohatra n'izao hoe nanao fanambarana toreny izy zay nanakihana mafy anga mamaravatomanga tamin'ny fotoanandro fa tao anatin'ny fanambarana zay nataony dia ménager izy le mpitondra teo aloha Iandry Rajoelina tao anatin'ireny fotoana ireny ary Iandry Rajoelina dia azo lazaina fa hoe tsy niditra front amin'le olona manana problème any Maurice amin'izao fotoana zao fa tao anatin'iny ary misy le hoe zay rehetrarehetra zay tao anatin'ny fanambarana zay nataony ty colonel ty tamin'ny fotoanandro dia ménager zany hoe tsy tena napiditra ny anatlay resaka izy zay zany aloha tsy maintsy anaovantsika fanamariana zay dia miandritsika moa zany notoyany fa raha ny fikaroam-baovao zay natao tamin'ny maly tao reny le fanambarana sy ny firesahana am'le hoe misy fikasana samy tsisy aloha le hoe didy fampisamborana miaingy any momba azy zay aloha zany afaka resantsika satria nanao ny fikaroam-baovao tsika ary source digne deux fois mba tsy lazany officiel no milaza tsisy tsy misy fanadidy fampisamborana mikasika an'ity colonel ty mandeha any fa maninona ary ny olona ary gaga dao le fa maninona ny tonga amin'ireny le hoe eny amin'ny réseaux sociaux izy manao fanambarana dia misy dikany zany mety hoe aka izy ka zave moa zany dia davanao samoka tsisy faharoa ny amin'ny hoe miantso ny colonel voalohan'ny fanavozana izy ao anatin'ny hoe fa hoe tsy afaka mifampiresaka very zareo fa tsy maintsy tety amin'ny réseaux sociaux aloha dia rehefa ny safidy le ty amin'ny réseaux sociaux izy miantso ny PRRM dia misy lafinjavatra anankiray zany hoe te jouer victime
ary ny gasy de mora andairan'izay mihitsy hoe ny olony fo asa le hoe no manosy atsika ve de mora andairan'izay hoe nyo malagasy amin'ny akapobeny a dia mirona kokoa any amin'ny victime rehefa hoe misy victime niny ohatrany adino daholy tany tranga le fitsaram-bahoaka tary Sahamvotro zany a tany Sondariny a de adino zany ny teo aloha fa le hoe tena fitsaram-bahoaka tsy mety kosa aloha voararany lalàna resaka fitsaram-bahoaka fa adino daholo ny akta nataon'ireny olona reny tao aloha de zay zany l'izy a hoe nilalao an'le sentiment zay le mila tonga fa milalao an'le sentiment zany le colonel de hitantsika moa zany ny fivoaran-dara satria araka nambarantsika hoe raha tsy nafantatra raha tsy nao fangatahana na fampilazana tamin'ny lehibe hoe nahazotodrany lehibe mpife isanambaratongo ao anatin'izao fanavozana ny république hoe armée républicaine nanao an'le fanambarana de hitantsika hoe ina koa zany ny fepetra raisina inona ny fepetran'io raha tsika hoe rafitra isanambaratonga menasy ihany tao anatin'ilay fanambarana samy colonel tsika tsy mifankataona ka zay lizy ka zay le tsina satria ao anaty kely filazana inge misy resaka hoe cosofam misy resaka hoe ohatra zao de inona daholo satria lasa ohatrany mivoaka miditra zany inge le zavatra resahana le hoe misy fikasana izy ihany no miteny hoe anonga-panjakana sy ny sisa inona no idiran'izany rehetra rehetra ny toromaka tamin'ry menareo resaka cosofam sy ny sisa de hitantsika eo zany mitoy any anasana hoe inona ny fivoarana satria tsy afaka mihaino feo an-dakiloso tokantsika raha ny sara mitranga aloha zany hoe maly ariva ohatrany hoe novoizina lasa hiteraka ororo sy panika le izy hoe raiky sy de manomboka ty tsy milamina tsony ka zay hoe ny olo-pirenena afaka mandinika sy mijery sy mamakafaka amin'ny fotony hoe inona lay zavatra mitranga tsy afaka tsika lay intérêt breto teo hoe mora lolovina ihany any anatin'ny resaka hoe fihetsepo na sentiment de tonga de en politika koa zany hoe ikopakafo ary atao mainka efa misy hoe sery any liana de zaran'ny ariambadika ary hoe tena misy zavatra tahaka an'leny na mety efa manipulation miainga avany de mandeha mikopa tamin'ny maly zao nahita tamin'ny tambajotra tserasera tonga hatrany amin'ny hoe idiony sisy tany de sy nefa misy inona eto Madagasikara manao inona mihinona no mitranga de zay le hoe saraisina amin'ny fotony a sy fijery mahitsy hoe inona lay mitranga fa tsy entana tsy hanao fampitamotsika ohatrany zavatra mitranga tany Russie tamin'ny fotoanandro ndrasantsika to zany mikasika hoe ny prédateur de tsy amelanao moramora zany ary tsy maintsy midestabiliser anao izy a noho ny amin'ny antony maro samihafa satria misy verembo teto misy olona tsy mahazaka ny traversée du désert teto misy efa zatra ny fanao hoe gaboraraka sy fanaovana pimamba sy ny ohatran'izany teto misy te hanan-karena noho ny fahefana no sentsisa ity ka ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zany adia reo miaro mitolona ny tsy ho verivery foana ny ralatraka ny ainana fohy ny tolona de zao le fotoana hoe mila mivondrona hiaro an'izany manoloana andray satria tsy kely lalana zay le ataontsika hoe ny prédateur sy ny ataontsika hoe ny mpanakorotana amin'ny endriny samihafa ary reo dia araka nambarantsika hoe sans scrupule ary zay mahatonga an'le hoe misy kisendrasendra satria rehefa volana febroary ohatra zao a de misy trangajavatra ohatran'izany zany miseho eto amin'ny firenena na taty jereo vanim-potoana samihafa ireny voafarany teo reny misy affaire 7 février nisy tamin'ny fotoana aloha tamin'ny resaka hoe 11 février tamin'izany fotoana zany de ohatrany hoe misy trangajavatra miseho zany dia rehefa tonotony eo de mety any amin'ny volana mai sy ny ohatran'izany ndray raha misy hoe rentrée politique satria nareo le tsy mahazo toerana nareo verseza de zay le hoe tena mitsikarokaroka mihitsy amin'izao fotoana zao fa zany akory firesantsika an'izany koa tokony fahalamana tsy midika hoe manome carte blanche ny mpitondra amin'izao fotoana zao fa tsy mahazo mitamatama na manao piasa be na de zay efa tena miasa fa misy de le hoe misoko ao ananonaninao ka mila andraisana ny fipetra de zao ihany koa ny fotoana zany tsy maintsy hifanomezan-tanan'le miaro mitolona mba hijoro mba hoe hoary fanina zay le ataontsika hoe irisona makany amin'izay fanavozana ny république na ny refondation de la république izay tsy maintsy tsy riny zay ny hitako raha fahalamanana satria misy ihany ny atao hoe aki zany hoe fa mba misy zavatra azo kosa na tiana na tsy tiana amin'le hoe dingana eo amin'le fahalalahana zany amin'le fanio-kevitra fa mila hitady foana le izy eo amin'le hoe atao tritrangily moa zany hoe asivo mikasika hoe satany tetezamita sy ny sisa hoe ahoana ny feuille de route de mety asa aloha hoe mety mifakahazo hoe le resaka sady tsy mifakahazo satria fa mazava le hoe misy fifidiarana fiafarany zao tetezamita zao mialohan'ny fifidiarana de misy
mikasika ny lalam-panorenana anelanelany lalam-panorenana sy ny fifidianana zany no mamaritra ny hoe inona ny rafitra ijoro eto amin'ny tany sy ny firenena milohan'izay misy tanterahana ny atao fikaonan-doam-pirenena ka inona moa zany tsy mahafeu de route an'izany ry tokona fahalamana raha jerena amin'ny akapobeany a zany hoe misy fifidianana filohan'ny biblika misy alohan'izay ny mikasika ny constitution no mamaritra an'ireo inona daholo ny androm-panjakana mijoro inona reo rafitra maro samihafa ahoana ny fepetra tetezamitanany hoe mandra-piatonga ny fifidianana filoha-pirenena dia misy le disposition transitoire zany tsy maintsy misoratra ao anatin'izay constitution ho avy eo mialohan'ny constitution dia misy ny atao hoe concertation nationale dia misy ambaratonga samihafa eo manomboka any amin'ny fokotany sy ny sirisi zany rehetratra misy dingany misy chronologie zany eo anatin'le inona tsika hoe feu de route zany sa tsy feu de route izy no mandray anjara ao anatin'le izy endrika feu de route zany sa tsy endrika feu de route itsika ihany no ataontsika hoe mahita sy mamaritra an'izany fa sitsika faingo kely a mety tsy fankazo amin'ny hevitry ny maro aloha zany zavatra resantsika teto fa eo tsika mahita isy eo anatin'izay a mety ho fandraisina ny antso a sy faneho-kevitra maro samihafa zay mety ho avy rehefa avy eo andaozatsisy ny aloha fahitako azy focaliser amin'ny resaka hoe ady amin'ny kolokolo ny tena nidiran'ny colonel Patrick ary longady amin'ny kolokolo zany raha fahitana azy aloha araka nambarantsika prédateur dia tsy amelanao irery andeha amin'izao zany fa tena manao ny fomba rehetrarehetra izy tena sans scrupule zany araka ny resantsika teo hoe zany dia tena motsisindra fo zany tsy nisika zao ny ady io zany ny teknika io raha fahitako azy a hiditra front anao sa tsy hiditra front resana be mako hoe tapony ina moa tadipotra miaraka amin'ny frantsay zao sy nzao raha mijery ny fomba nataon'ny Vladimir Poutine tamin'ny 40 teo amin'ny fitondrana ary tokony fahalamanana calme izy tsy be resaka izy tonga dia nytotany etra sy ny etra zany aloha ny any ny nanany an'ireo dia faharoa le hoe zay tsy nahazakany iny dia nitsoka le mpandrara sy orinasa tany dia ohatra raha mifahitako an'le fizorana amin'izao fotoana zao mety ohatran'izay ohatra ho alalahana sehatra ny télécommunication satria hoe isy mpandrara hafa hiditra amin'io sehatra eo isorana zay lalàna maneritery izy dia hoe zay tsy mahazaka zany dia io le hoe ohatra inona le filazan'ny tanora sy ny olona hoe ohatra nikatsaka anatin'ny lapoaly dia andalo rasiny ianao miaraba tompo salama e miaraba e io zany le tsisy tsonony hoe zay ny tompony ity ampimamba le resahany eto ohatra anankiray zany a miaraba e teknika eo daoary ya faly miaraba ny tompo radio daoary ny alo analyzeko manokana ty fomba le resaka sadeka le io a tsika matoa tsika ao anatin'io sadeka io tsika ve mahasamy laza rehefa tsy ilaitsika ny sadeka raha ho samy laza fabe masy tsika fa tsy mila sadeka dia manoa fanambarana tsika miampy tsy ty vary mohaka nefa malany sisa marary zay aloha le ray zay vo filoha sadeka le teo aloha mipotra mandeha filoha firenena teo aloha andra jelona dia mipipia pataloha daholo zay ny tena mahagagana am'le izy zay le izy kainao tsy anao asiany manao fahadiroty ianao miodikodintra ny zanak'Israely aty anepotra tsy tena totosa le izy fa malaza tsy nanana anao dia rovi telo volana tiany aoriana nitondranao mbola tsy manao ianao zay ny le izy faharoa manarakaraka an'izany teneniny andriamatoa colonel Patrick za misy zavatra tsikarotra tadidio fa fanambarana resaresa nataony tsy zao a tsy vo izao fa le tany loatao fa piditra foana ny gendarmerie pirenena colonel Patrick ane gendarme atao amin'ny FIGN vo nivadika nanao ary abireo zay tadidio fa le gendarme tsy mitendreo analyzeko ty a inona ny zavatra fonoson'le gendarme tsy miteny eo am'izao contexte misy atsika zao le fitondrana am'izao ohatra ny mianahana le fanavozana mitady fahavalo avy any ivelona nefa ny ao anatiny ary tsy maîtrise eny inona le tiako tenenina misy olona toteny hitany olona en feste po makary lehibe anandro mpanjakana tsy hoteniny ke fianarana fa maninona misy ministre afaka manao an'izay eo fa le olona io tsy maintsy manao an'izay ary bibebe miresaka ataon'ny olona ao anaty Facebook momba ny rangahy anankiray io zay le izy isaky mandeha PRM dia hita foana io rangahy io ary mihodikodina efa mandeha mihodikodina anaty lapao dia fanapa-kevitra miainga avy amin'izay foana hoe vao mahatapa-kevitra ny colonel sotraka mareva be ndraiky
tsika aloha tsy manana porofo amin'ny hoe iza no ohatrany teny mako zany hoe hoana re zany tsy mahaleo tena amin'ny fanapa-kevitra zaraisiny amin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika fa misy tsindry tsy manana porofo mivantana amin'izany tsika hoe tena zay tokoa ve le izy fio moa rehefa misy hoe te hilalao ansary tokoa ny ao anaty tsika hoa tsy miaro an'izao fitondran'izao hoe manana carte blanche fa tsika tsy izany mihitsika fa ny tsika teo de hoe misy tolona natao azadiny fa 20 mahery ny olona lavo tao anatin'ny 3 herinandro 9 andro akoatra ny raha latsaka mitondra takaitra mandra-pahafatiny amin'izao fotoan'izao tsy azo tsinotsiniavana zany ny firenena de potika tao anatin'izany rehetrarehetra zany raha mahita ny fotodrafitrasa raha mahita ny fahavoazana ara-toekarena raha mahita ny fahavoazana ara-tsosialy teo amin'ny fiarahamonina teo amin'ny hoe lay tena hoe le sotoavana tena malagasy vokatry ny nataony le fitondrana teo aloha zany tsy azo tsinotsiniavana tsy hoe ao anatina zavatra hoe taitaitra kely miseho etsiro de hoe tsisy atao tsisy azo amavanina le zavatra mitranka fa tsy maintsy fatarana koa zao inona mety mahatonga an'izany rehetrarehetra zany de araka nambara teo ny prédateur dia amin'ny fomba rehetra tsy amelanao azoazo ainy zany fa eo fotsiny le izy hoe za zany tena mba hoe mafanino mba hoe endrasako fotsiny zay zany fitondrana miaramily zany de mametraka ordre zay fotsiny le izy andao za tsy izy mety zakatsika sa tsy zakatsika zany nampanosa ny tany azia atsimo antsanana na tokony rafalimanana ary mety tsy problema mihitsy raha mifahitako azy hoe tena dictateur koa sa aloha tsy maintsy zay aloha manitsy an'io satria hatrany antsika ny an-tanàna io eny amin'ny fiarahamonina tena misy io zany hoe responsabilité partagée ianao ve de hoe maloto ny tanàna de hoe ny mpitondra ny tsy manao ny andraiky tsy azafady misy responsabilité tsika ponina ihany keo anatin'le izy da aloha raisina ny antso manaraka allo fahasalamanareo ia mahafinaritra anareo moa zany dia manao mizaka manao fandalinana mampatanjava misy de mitarika an'iny say dia iavahanareo say de mamela ny olona ny heviny zavatra iresarehetra angamba de ity aloha misy tolona teo ary tsy mora ny nanala n'lay zalahy iny io de manao le taony any soatiniko dia fahaizan'ny fanjakana ankehitriny sokany tsy sinrentsony satria vazahany io ny tsarana le fanjakana ankehitriny fa ny any malasa fisainana ary misy tonakolakilosy kely ihany de tsy le miaramila mbola sa manao nire filazany reny raha izy reny sika ny tantara dia miaramila no selon baba generaly tam'izany mbola voaja le hoe iambony rindra eo grady zany ary ny tranainy eo amin'ny taona misy sopoavina zany teo kabary zao fotoana zao de hoe tsy mangina be tsony ny miaramila eka tsy angingina raha misy zavatra tsy rarina tsara ny nataonareo teo nanala ny efa lasa loso iny fa miaramila ianareo miaro tanindrazana ao anaty fitondrana repoblikanina tipo zany adevitra te asa na mety hiditra am'izany any le fikeonandoa na fifandesen-dahatra firenena fa efa nisy fitondrana miaramila teto nao zay vitany amiraly fa de reny moa ny vokany verina tamin'ny mpamatsy vola ara-dalàna sy ny sisa ihany de niezaka nanala migejany filazam-baovao akoatran'ny hainao manjery mpanjakana zay mbola tam'izao fotoan'izao moa dia manasipaso tonga fotsiny nataony aloha fa be debe le zavatra tokony atao am'izany ary ampahitsina sy ampaletretena ary fahavonona teny ny tokony idirana aminareo hoe tany repoblikanina misy miaramila filohalina repoblikanina be debe le generatsika nefa mbola andiza amin'ny fransay ny nositsika iny mo mety ho sarosarotra ihany ahoana zany zao le vara madamo sa iny ny telesolom-basy so tanana mazava eo amin'ny lafiny fierinina sy fitandrana miaram-pirenena ke dikan'ireny ka be debe ny zavatra tokony atrehiny reto mpanjakana na azo teo amin'ny tolona reto dia menazy ny maherery misaovanareo zay ny adidy manandraikitry ny ataontsika hoe tenany tolona ho an'ny fahafahany Madagasikara dia ny mirahina zay le izy dia ny mifiraisakiny zay miseho amin'ny hoe tsy hoe anao ady sisika sa miditra ao anaty fitondrana